Ndre mavakosa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana toy ny fanao ny isaky ny evabolana dia iroso amin'ny fitsaboana maimam-poana ho an'ny marary any amin'ny faritra indray ny médecin de l'océan Indien na ny MOI izany ho anty andiany manaraka ity ary dia ireo marary any manory indray no ahazo tombony amin'ny fitsaboana ataonyity fikambanana ity andeha roarantsika ny sary. Olona mahery ny iray alina no eritreretin'ny fikambanana médecin de l'océan Indien izay tarihan'ny Dr Firoz Koitra ho tsaboana mandritra ny fandalovan'izy ireo indray any amin'ny distrikany Manoro manomboka ny alatsinainy 17 oktobra ho avy izao ka ahatra 20 andro. Tahaka ny tany amin'ny ankamaroan'ireo toerana izay efa nandalovany dia ireo aretina izay mila fandidiana toy ny fibrome, ny kyste, ny goitre na ny areti-maso ihany koa no tena mahavon'ny olona any. Mpitsabo misy 770 ary no handeha any amin'ity tanàna ity. Karazana rehetra hatramin'ny chirurgie, ny maso, ny kibo, nify, diabète, rehetra pédiatrie, rehetra tena complet zany misy solomaso. Les critères zany dia hoe ny critère soany ny missionnaire moa dia mitsabo zay olona tena mitady, le olona tsy manam-bola, tsy afaka mandoa frais, rey zany tena critère prioritaire zay atao missionnaire. Manana lanja manokana ity iraka ity satria taorian'ny fandehana tany Maroantsetra ny volana aprily lasa teo dia arendrika tany Mahambo ny sambo nitondra ny fitaovana rehetra. Voaterinana avao ireo fitaovana rehetra ireo zany fikambanana. Vetivety nefa dia teraka izany noho ny fiarahamentany ireo mpanohana sy ny mpiara-mambonantoka. Anisan'ireny ny orinasa Skim izay mbola manohana an'ity iraka any Manoro ity. Manoro zany misy le orinasa ny société Skim zay sponsor an'ity mission ity monsieur Akilsa Kasamsonay moa zay hitatsika ato io. Any izy manana zone de collecte, any izy manana zone de production amin'ny orinasany. Dia izay no hoe nataony choix monsieur Akil anaovan'ny mission any Manoro. Iraka ara-pahasalamana fa 750 ity ataon'ny fikambanana médecin de l'océan Indien aty Madagasikara ity ny any Manoro. Tahaka ny mahazatra dia izarately ny tanjona dia tanjona fampianarana ho ireo mpianatra mpitsabo ao amin'ny hôpitaly Ben Thomasina, ny tanjona fitsaboana mazava ho azy ary ny tanjona fanentanana amin'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava.